Dia ampifaliana trano no iarabanan'ny tsirairay avy izay tafaraka aminay indray amin'ity androany ity atao anatin'ny onjam-peo izay tsy fonao ity, ary ao anatin'izao fandaharana hifankahirezan'ny malagasy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Naiza misy anao dia raiso ny arahaba tsy lany amamina ho mba ampiraritsoa ho an'ny fiainanao manokana, ho an'ny ankohonanao, ho an'ny firenena malagasy malalantsika ity. Mankasitraka indrindra tsy mahafoy an'izao fiarahana izao satria ampitombo ny fifankatiavantsika izao sady anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa tsika amin'ilay baiko manao hoe aza mahafoy ny fiarahanareo mivavaka. Manantitra ny fisaorana, fankasitrahana sy fankantelemana ny ekipa rehetra amin'ity androany ity. Tsy miova ny firaritsoa fa isan'andro zahay dia tokony irarisoa ny malagasy rehetra ho feno ny herin'Andriamanitra hoentina mihazakazaka mba aharitra hatramin'ny farany ane ny vahoaka malagasy rehetra, ka rehefa tonga Jesosy dia ho raisiny ireo malagasy rehetra izay matahotra an'Andriamanitra sy nitandrina ny didiny nandritry ny androm-piainany. Ka dia mirarisoa anao raiso ny herin'Andriamanitra ao anatin'izao fandaharana izao. Misaotra ny tompoko tsika noho ny fitiavany sy ny famindrapony. Antitranterina mihitsy ety amin'ny fanombohan'ny fandaharana ny mba hisaoran'ny malagasy ny tompo. Tsy hoe vitany hoe misaotra fotsiny amin'ny vava, fa tena fisaorana misy fahatsapana mihitsy hoe ny fahasoavanao na toy izao anay. Ka raha mbola misy nanadino tamin'ity androany ity, matetika io fisaorana io adino tonga ny tenin'Andriamanitra mampatsiahy antsika fa tokony hisaotra amin'ny zavatra rehetra isika. Nisy fotoana Jesosy nanao fanoharana noho ny amin'ny fifonany ho antsika zanak'olombelona. Ao amin'ny Luka 7:19 dia nanao fanoharana izy momba ny hazo fihinam-boa anankiray avy-avim-bazaha ny anarany izay nandritry ny 3 taona dia tsy nahitana voa. Dia nasain'ny tompony ho kapaina izany hazo fihinam-boa izany, kanefa ozy ilay mpanamboatra ny tanim-boaloboka hoe eo amin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny mpanamboatra namalika nanao taminy hoe avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadiko ny manodidina azy ka asiako zezika, fa raha amoa izy dia tsara, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany. Tandindon'i Jesosy mifona ho antsika ty fanoharana nataony ity. Raha ny faharatsitsika dia efa tokony ho ringantsika, fa noho ny fifonan'i Jesosy isan'andro amin'izao faharatsitsika izao dia mbola nahazo tombony iray tsika androany. Dia misy malagasy ve hany sa izingizina fa tsy ilaina ny misaotra ny tompo? Misy malagasy ve hany mbola tsy resy lahatra fa noho ny fahasoavana na toy izao antsika dia tonga ty ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity misaora ny tompo ianao. Tsy ny fananana, tsy ny voninahitra, tsy noho ny amintsika no na toy izao tsika na ny zavatra nataontsika sy ny faniritsika sy ny izay zavatra rehetra mombamomba ny fiainantsika, fa noho ny fahasoavany sy ny famindrapony dia ohatr'izao itsika. Ka izany mahatonga hoe ndao hisaotra ny tompo. Mila misaotra ny tompo mihitsy ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra rehetra izay ataon'ny tompo amin'ny fiainany tsirairay. Eto ilay mila manakipy ny maso mihitsy tsy hijery ny à gauche à droite-nao rehefa misaotra ny tompo fa manjary mahita ny zavatra ataon'ny olona, mahita ny zavatra ananan'ny olona, manjary mahita ny manodidina anao ianao dia misy saina miforona mba tsy hahatonga anao hisaotra ny tompo. Ny devoly koa manampy betsaka mihitsy raha misy olona anankiray manan-kevitra fa tsy tokony hisaotra ny tompo, dia manasa anao ary tsara mihitsy raha ohatra ka atomboka amin'ny fisaorana ny tompo era-po eran-tsaina ny fiaonantsika eto. Raha misy olona vao manaraka ny fandaharana dia izao fandaharana izao dia mitory ny lanitra. Efa tokony hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ny malagasy amin'izao fotoana izao, mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ny Baiboly dia milaza fa fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany. Le hoe hanampy anareo dia omena anareo ny zavatra rehetra. Ka raha mbola hafahafa aminao ny anaraka an'izao fandaharana izao, mbola tsy fantatra na hoe inona marina no tena
tombotsoa ho azon'ny olona anankiray ao anatin'izao fandaharan'izao de mitory an Jesosy fanantenana velona amin'ilay nitsanganany tamin'ny maty ka velona mandrakizay eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra izy. Mila apatsiahivina isan'andro zany satria mamitaka be zao tontolo zao. Lasa mamirapiratra be zao tontolo zao jamban'izany ny mason'ny malagasy de adino ny fanjakan'ny lanitra. Mety mbola ho hafahafa, sarotra, vaovao be aminao zany hoe hikatsaka amin'ny fanjakan'ny lanitra zany. Na le fanjakan'ny lanitra ary mbola tsy mazava, tsy fantatra akory, de manasa anao ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao, manasa anao ny malagasy zay efa mpanaraka, tsy tapaka an'izao fandaharan'izao, tsy hitanao izy fa any amin'ny samy misy azy avy any fa efa nanao fotoana isaky ny amin'izao fotoana izao fa hifampahery amin'ny alalan'ity onjam-peo ty any malagasy. Meteza hiaraka aminay ho volavolain'ny Tompo ho fenona ny hery sy ny fanahin'Andriamanitra ianao mba haritra hatramin'ny farany. Mialohan'ny anaovantsika ny fampianarana de ndao apetraka eo am-pelantanan'ny Tompo izao fandaharana izao ary ataovy ao anatin'izany koa ny fisaorana momba ny fifonana ho antsika. Misaotra ry mpanjaka noho ny tamin'ity androany ity indray. Faly zahay satria nangonina indray de navorona ho teto anoloan'ny teninao. Mekoky izahay satria teny velona sy miasa no omenao anay ary mampahery anay zany, mampitsangana anay zany, manadio anay zany, mahafaly anay zany ary zany no iderainay anomezanay voninahitra anao mandrakizay ry lay avo indrindra, lay tsara indrindra, lay omaly sy anio ary mandrakizay tsisy tahaka anao. Tompo, tsapanay ny fanatrehanao, tsapanay ny tananao aminay, zany mahatonga anay tamana ao aminao ary velom-pisaorana isan'andro zay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Mamela anay amin'ity androany ity noho ny tsy fahatanterahanay. Tena fantatray mihitsy fa tsy tanteraka zay ary mbola misy loto, mbola misy fanarian-dratsy eo amin'ny fiainanay. Tompo, mamela ny heloko ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao fa anatona ny teninao zay. Dioviny tsirairay avy any misy azy avy any mba ho tena malagasy mpakatoa, malagasy ho mpanatanteraka ny teninao. Ampio zahay fa tsy mahavita na inona ary tsay amin'ny tsirairay avy ny herinao sy ny fanahinao masina mba hampiaiky fa tena mpanoty zahay ary mila famonjena, mila mibebaka amin'ity androany ity. Tompo, misaotra betsaka noho izao fotoana izao. Tsy afaka ny nanao ninina mihitsy zay raha tsy ny tananao noho ny tantana ka nahatonga anay menakavy tonga eto amin'izao fotoana izao. Ka de mekoka ny malagasy rehetra mangataka ny fanatrehanao, manatreha anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ry mpanjaka de rainay mandrakizay ny anaranao, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Ijery lohahevitra hafa anankiray indray ao anatin'ny baibolitsika amin'ity androany ity de ny amin'ny Tahiry Any An Danitra. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Luka 12:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: "Mpampianatra, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko." Fa hoy Jesosy taminy: "Raha lehilahy, iza no nanendry aho mpitsara na mpizara ao aminareo?" Ary hoy izy tamin'ny olona: "Tandremo ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fiaremana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra ananany." Zay ten'Andriamanitra zay aloha no vakitsika ity am-boalohany mba hampazava tsara ny fampianarana manaraka. Nisy lehilahy anankiray nitaraina tamin'i Jesosy hoe mba teneno ny rahalahiny mba hizara lova aminy. Tonga de nialy Jesosy, arozy Jesosy hoe: "Raha lehilahy, iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo?" Tsy tiany Jesosy hitohitsony zay resaka zay de tonga izy de niala. De hozy izy tamin'ny olona hoe: "Tandremo ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fiaremana ianareo." Ny fieremana amin'ny teny malagasy de midika ho fitiavam-bola be loatra. Tsy de fiteny loatra zany fieremana zany amin'ny fiainana andavanandro de mety mbola tsy ho azo tsara, fa ny dikan'izay de hoe fitiavam-bola be tafahoatra. Tonga de hozy Jesosy: "Tandremo ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fitiavam-bola be tafahoatra ianareo." Ny fitarainan'le lehilahy de any amin'ny lova, tsy nomen'ny
rahalany lova izy na de zony ary ny mahazo an'izany lova zany. Misy olona ve tafaraka aminay am'izao fotoana zao manana ka ohatran'izany. Raha ianao le izy de tonga de ozy Jesosy hoe tandremo ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo. Fantatry Jesosy ny vokadratsiny fitiavam-bola be tafahoatra. Fantatry Jesosy koa itsika. Raha mbola mampisalasala be zany, raha mbola tsy mampiresy lahatra zany satria droanao ny mahazo lova de tonga tia ny tenin'Andriamanitra ampandahanao an'izany. Mila mangataka fahazava-tsaina amin'ny malagasy mba hahazahoana an'izany tenin'i Jesosy zany satria tsy maintsy amaly ty fisainantsika amin'ny mahanofy ty hoe lovako ve de tsy omena de mba mitaraina an' Jesosy de zany ny havalin'i Jesosy satria efa fantantsika, satria efa fantany soitiny io. Raha tohizana zany io ady lova io de ifandramatra, ifamaly ny prala, etsona fokotany ampiakarina amin'ny pôlisy ampiakarina tribonaly de lasa mpifahavalo tanteraka ny prala noho ny amin'ny lova io. Fantatry Jesosy zany. Fantatry Jesosy ihany koa fa lasa any amin'ny lova ny fon'ny olona, lasa any amin'ny fitiavam-bola sy fitiavana fananana ny sain'ny olona de tsy ahafahan'ny olona itsony mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa apetraky ny olona any ny fisainany sy ny fony de maniry am'izay le hevi-diso hoe rehefa manana de mba metimety ny fiainana, rehefa manana kamarary de afaka mba mitsabo tena, rehefa manana de afaka atao varavarana vy ny trano asiana fefy atao mafy ny hidi-trano manamboatra coffre de afaka miaro ny ainy zany. Mitady vola be ny olona mba hiarovany ainy mba asiana alarma na sécurité, mividy alika afaka miaro ny tanàna, manisy mpiambina de mitoy makany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahan'ny zavatra ananany. Tonga de nitsiny Jesosy zany zany hevi-diso rehetra ao anatin'ny fisainantsika zany. Tena misaina mihitsy tsika fa rehefa mba manam-bola de metimety ny fiainana de voaro ny aina. De tonga ny tenin'Andriamanitra am'izao fotoana zao manitsy ny hevi-diso rehetrarehetra ao amin'ny Lioka 12:15 vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa izy tamin'ny olona, tandremo ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahan'ny zavatra ananany. Ndao hisaotra ny Tompo fa nazavainy amintsika ny mahadiso ny hevitritsika. Ndao hisaotra ny Tompo fa tena nomeny ny teny velona sy miasa ho antsika amin'ity androany ity. Raiso zao tenin'Andriamanitra zao azalana eo amin'ny vavanao, saintsaino andro manalina de ho hitanao ny fiasan'izany teny velona an'Andriamanitra izany. Ho tohizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotronareo ianareo na manana fisainana misalasala. Fa ny firenena amin'izao tontolo izao de fatrapitady izany rehetra izany fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo zany zavatra izany. Kanefa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampy ho anareo izany zavatra rehetra izany. Aza matahotra ry ondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo tokoa ny hanome anareo ny fanjakana. Amidio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo de tahiry any an-danitra tsy mety ho lany izay tsy azo ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. 7:30 farany fa izay toeran'ny tahirinareo dia ho any koa ny fonareo. Mampirisika ny tenin'Andriamanitra mba hanao kitapom-bola tsy mety ho tonta ny malagasy. Ny tahiry de tahiry any an-danitra tsy mety ho lany. Misy fanahina be noho ny amin'ny ainy ny zanak'olombelona de tonga ny tenin'Andriamanitra manasitrana an'izany fanahiny zany manala an'izany fanahiny zany amin'ity androany ity. Jesosy de manamaivana ny entantsika de tonga de ozy izy hoe aza mitady izay hoaninareo na izay hosotronareo. Tena misaotra ny Tompo mihitsy tsika satria efa betsaka le vesatra hoentintsika amin'izao fiainana zao de nesoriny ny momban'izay hoanina sy izay hosotrona. Raha olona ao anatin'ny fanahy mangetaeta ny katsaka ny fanjakan'Andriamanitra de faly satria miala zay aloha ny fitadiavana
ny sakafo sy izay hosotroana. Fa ny firenena amin'izao tontolo izao dia fatrapitady izany rehetra izany. Fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Raha voarainao zany tenin'Andriamanitra zany dia hisy zavatra ngeza be hiala ao anatinao ao dia ho maivana ny fonao satria io fanahinan'ny hoanina sy hosotroana io ny tena manazefatra amin'izao fotoana izao. Tonga ny tenin'Andriamanitra mampahery ny malagasy rehetra amin'ity hazakazaka ataontsika ity fa raha izay hoanina sy izay hosotroana zany dia efa fantatry ny rainareo izy ny tenin'Andriamanitra fa tokony ho anareo zany zavatra izany. Fantatr'Andriamanitra fa tokony ho antsika ny sakafo sy ny rano hosotroana. Dia ozy izy hoe aza mitady an'izany intsony ianareo. Ahoana ny tsy hahafaly antsika amin'izany? Ahoana ny tsy hampamaivana antsika amin'izany? Misaotra ny tompontsika fa tsy asaina mitady intsony izay hoanina sy hosotroana satria efa nomaniny izany ho antsika. Kanefa noho ny zavatra hita eto ambonin'ny tany izay mahatonga fanahiana, izay mahatonga tahotra sy horohoro dia lasa mipetraka atao anatintsika le hoe inona indray no hoanina, inona indray no hosotroana. Tsara raha mifaly ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao fa hozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Ndao akatoy ny tenin'Andriamanitra, ndao iny ny tenin'Andriamanitra fa manamaivana izany. Efa mba mihena koa aloha ty fanahiana sy ny tahotra fiakaran'ny vidin-javatra. Inona no hoanina? Mba hanana trano ihany ve? Mba hanana vady ihany ve? Mba hanana tômôbilina ihany ve? Mba manahoana ny ampitso? Androany tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra anasitrana an'ireo fanahy mitebiteby noho ny amin'ny ampitso. Amdio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo dia tahiry any an-danitra, tsy mety ho lany izay tsy azo mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Raha ohatra misy olona mino lay teo amin'ny 170 teo hoe ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo zany zavatra izany dia tsy salasala intsony izy hivarotra ny fananany. Zany olona mahasahy mivarotra ny fananany zany dia olona efa nanana fahatsapana fa Andriamanitra no miaha azy. Ataon'ny olona ahoana moa ny andeha hivarotra ny fananany ka andeha hanao fiantrana, hanao kitapom-bola tsy mety ho tota any an-danitra raha ohatra izy tsy mino fa Andriamanitra no mitantana ny fiainany? Ataon'ny olona ahoana no andeha hivarotra ny fananany raha ny fony sy ny sainy sy ny fiainany manontolo dia efa tafalatsaka ao anatin'ny fitiavana vola be na le ozy ny Baiboly teo hoe azon'ny fieremana. Tsy vitan'ny olona azon'ny fieremana izany andeha hivarotra ny fananany zany ka andeha hanao fiantrana. Dia zany natonga antsika nianatra tamin'ny voalohany mihitsy hoe inona ny dikany atao hoe fieremana. Dingana voalohany zany ny fitandremana sy ny fiarovatena tsy ho azon'ny fieremana. Nazava taminao ve izay introduction zay? Dingana faharoa ny faharesena lahatra fa Jesosy miantoka amin'ny fiainantsika. Misy olona ve eto amin'izao fotoana izao tena mbola tsy nametraka ny fiainany teo an-tanan'ny Tompo fa metehatra ny heriny izy. Andeha hivoaka ny trano izy dia metehatra amin'ny heriny, metehatra amin'ny fahaizany, metehatra amin'ny hatsaran-tarehany, metehatra amin'ny fahalalany, metehatra amin'ny diplômany, metehatra amin'ny voninahiny. Tonga ty ny tenin'Andriamanitra fa tsy izany rehetrarehetra izany no hiaro ny ain'ny malagasy fa mampirisika ny Tompo amin'izao fotoana izao mba hametraka ny tahiry any an-danitra ny malagasy. Ahoana ny fomba fametrahana an'izany tahiry any an-danitra izany? Mino ny olona anankiray fa ny Tompo no mitantana ny fiainany. Mino ny olona anankiray fa tsinitsinina izy ary tsy mahavita na inona ary na inona ananany na inona fahaizany na inona voninahiny dia tsy miaro ny ainy zany. Dia tonga eo amin'le faharesen-dahatra amin'izay izy fa izao tany sy ny lanitra izao dia ho levona fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny boky ny fanambarana 2:1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ho levona ty tany ty izay rehetra ho aminy sy ny lanitra fa hisy lanitra vaovao sy tany vaovao indray izay fanantenan'ny kristianina rehetra. Ka mila resy lahatra aloha ny olona anankiray fa tsinitsinina izao rehetra izao, ny fananana rehetra, ny voninahitra rehetra dia izay vao afaka izy andeha hivarotra amin'ny fananany ka hanao fiantrana dia ametraka ny tahiriny any an-danitra. Didinin'ny Tompontsika hoe amdio ny fanananareo ka manaova fiantrana.
Manaova kitampom-bola tsy mety ho tonta ho anareo. Inona ny zavatra hitanao eto amin'ity zao tontolo zao ity ka tsy mety ho tonta, ka tsy mety ho simba, ka tsy mety ho lany, ka tsy ho an'ny kalalao na ny mpanimba hafa. Tsy afa-mialitsika fa mahita an'izany daholo. Malagasy efa tsy te halala, malagasy efa tsy te hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ny tsy mahita an'izany. Fa fantatsika tsara mihitsy fa mora simba ny eto. Androany manana tômôbilina de mivadika iny rehefa aveo de tsisy tsony. Manamboninahitra androany raha pitso miala amin'ny toerany de efa tsisy tsony ray zay. Tsinotsinona ity zao tontolo zao ity. De ny olona mahatsapa an'izany, ny olona manaiky an'izany, ny olona mahita an'izany ary makato ny tenin'Andriamanitra de andeha hivarotra ny fananany amin'izay ka hanao fiantrana. Misy olona ve mbola tena miziriziry nametraka ny fony mitazona an'izany fananany zany. Tena zany ny zava-dehibe aminy. De tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity manasa ny tsirairay avy hanao kitampom-bola sy tahiry tsy mety ho tonta any an-danitra. De hozy ny tenin'Andriamanitra hoe de tahiry any an-danitra tsy mety ho lany. Manao fiantrana zany ianao etỳ tany mametraka an'izany tahiry zany any de rehefa mipetraka any le tahiry de tsy hoe io nanaovanao fiantrana io fotsiny no ovantaninao any fa tsy mety lany. Tsy mahafaly anao ve zany? Tsy mampahery anao ve zany? Manao fiantrana ianao androany fa ny vidiny ny fiantrana iny tsy mety lany any an-danitra. Tsy azon'ny mpangalatra, tsy misy mikitikitika itsony zay zavatra ataonao zay. Mifalia ianao fa rehefa avy manao fiantrana ianao de tsisy mpangalatra mikitikitika itsony zay. Tena zay natao hoe tena en sécurité. Efa nianarantsika fa na ny administration enjana indrindra eto ambonin'ny tany de mbola tafiditry ny mpanao piraty ihany. Tsy misy sécurité azo antoka eto ambonin'ny tany. Mbola tratran'ny mpangalatra ihany zany. Fa ny tahirinao de tsisy mangalatra fa tena en sécurité satria any an-danitra. Sady tsy azon'ny kalalao manimba hozy ny tenin'Andriamanitra de tena tsara tahiry fa tsy mety simba. De manasa antsika ny tenin'Andriamanitra efa fotoanany zao. Ampy zay ny fikirana tamin'ny arena, ny voninahitra, ny fananana. Marina fa mety ho droantsika mahazo lova, mety hiaran-tsirariny tsika, mety misy vola mbola tsy azo hatramin'izao. Fa hozy ny tenin'Andriamanitra hoe manaova kitampom-bola tsy mety ho tonta ho anareo. Mety eza ho resy lahatra fa any an-danitra ny tena misy ny sécurité tsy azon'iza kitikitiana. Raha manana fananana be ianao efa fantatry ny tompo ny fakapanahy, efa fantatry ny tompo ny loza ateraka zany de hozy ny tompo hoe amdio ny fanananareo. Teto Jesosy de niresaka tamin'ny mpianany. Tamin'ny voalohany Jesosy de niresaka tamin'ny olona rehetra. Ianao mpianatry ny tompo io, ianao efa mpanaraka ny fandaharana foana io no ilazany Jesosy an'izany. Nampiny Jesosy mihitsy ary hoe aza matahotra ry ondry vitsy. Tokony ho tsapanao fa rehefa miteny Jesosy hoe ondry vitsy de tsy ho an'ny olona rehetra zany. Mety tsy ho azon'ny olona rehetra zany. Fa androany izy miresaka aminao satria ianao ane zanak'Andriamanitra. Ianao ane le ondry vitsy. Fantatry ny tompontsika de zany ny andidinantsika hoe amdio ny fanananareo. Efa nampaherezintsika teo ambony hoe ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo zany zavatra izany. Tsapantsika kosa ane aloha fa ny tompo momba antsika. Fa tsy tian'ny tompontsika ho tia vola be loatra. Anana zavatra mihoatra noho ny efa zavatra iainantsika, efa mahasoa antsika. Matetika efa mba izao ny fiainantsika efa nitahin'ny tompontsika androany de mbola mitady be loatra. Tsy izany ny andidin Jesosy antsika fa ndaontsika hivarotra ny fananantsika de hanao fiantrana mba ho kitampom-bola, mba ho tahiry ho antsika zany any an-danitra. Averiko indray mandeha indray fa tsy mety lany le izy tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Andiny ny fahaefatra amby telopolo farany fa izay toerany tahirinareo dia ho any koa ny fonareo. Ity tenin'Andriamanitra ity de teknika anankiray nomeny Jesosy antsika mba hafoizantsika an'izao tontolo zao. Mba hafoizantsika tanteraka an'ity fiainana eto tany ity. Raha mahafoy an'ity tsika de afaka mikatsaka ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha mbola tsy mahafoy an'izao tontolo zao tsika de tsy afaka mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. De zany nanomezan'i Jesosy an'izao fampianarana zao mba hafoizan'ny malagasy rehetra ny fananana, ny voninahitra sy izao hita rehetra zao satria ho potika sy ho levona zao tsy mahasoa antsika zao fa ndao hivarotra ny fananantsika de ametraka ny tahiry any an-danitra. Ndao apetraka eo am-pelantanan'ny tompo zany teny zany fa sao de alainy devoly. Jesosy misaotra betsaka noho ny amin'ny teninao satria fantatrao zay fa mifikitra amin'ny zay fanananay eto ambonin'ny tany.
mikatsaka ny anana be foana, na de efa tonga ny fitahiana sy ny fanambinana sahaza mahasoa de mbola mitady foana zahay. Tompo misaotra betsaka amin'ny teninao androany. Mamindrafo aminay amin'ny toetranay mitady amboniny foana. Tsy mety ho afa-po fa mitady foana. Misy fotoana ane zay Jesosy tena tsapanay mihitsy ny fitantananao ny fiainanay. Tsapanay fa tena ampy sy mahafa-po ny zavatra ataonao, na de izao ary ny toetranay. Fa ty nofo ty de mitady foana. Tompo misaotra noho ny teninao ary mangataka ny fanahinao masina sy ny herinao ho amin'ny tsirairay avy hitondra fanovana. Tompo ovay zahay fa mbola tady iraikitra sy hitoditodika eto amin'ity zao tontolo zao ty. Tena mila fanafana, tena mila famonjenao zahay. Jesosy, reto ny malagasy amin'izao fotoana izao. Jereo hoe reto ondry vitsy reto, jereo hoe reto mikatsaka ny fanjakanao reto, kanefa ny mbola mitoditodika sy mitady anana mihoatra n'izay efa nomenao. Mamindrafo aminay. Misaotra betsaka noho ny teninao. Misaotra betsaka fa nahery zahay noho ny teninao. Tompo, atolotray anao ny fiainanay ho avy fa raha izao herinay sy izao fomba fisainanay sy izao toetranay izao tena mbola tsy ara-dalàna mihitsy. Vangio ny malagasy tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka niaraka taminay teto. Misaotra noho ny teninao. Misaotra mifona ho anay. Misaotra betsaka noho ny tamin'ity androany ity. De raina mandrakizay ny anaranao. Amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra nao hoe amen. Mankasitraka indrindra ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao tsy niova radio ianao ary mametraka amin'ny mandram-peon'izay fa manantena ny mbola hifankahita. Ndao ametraka ny tahiritsika any an-danitra fa efa ho avy Jesosy.